fa tena te apitaka anao ny fanahy masina, te ampahery anao ny fanahy masina, tena te apirehitra anao ny fanahy masina. Halleluja. Skafanay ny fonay fanahy masina. Tena skafanay. Halleluja. Misaotra fa renay ianao miasa. Renay fa miasa eto amin'ity toerana ity ianao fanahy masina. Androany tsy takan'ny nidiranay teo nivoanay fa feno tanteraka anao ary voatahiry zany afo zany fanahy masina. Amen. Halleluja. 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 Rehetra mangetahetanao androany tsisy angatsy azy fanahy masina. Tsisy miala maina eto androany. Tsisy avery fotoana fotsiny tonga eto androany fanahy masina. Fa feno anao. Mody miaraka aminao. Miaina miaraka aminao manomboka izao. Mirehatra ho anao Jesosy. Halleluja. Tsy fotoana tsony zao tokony atoro torinay. Tsy fotoana tsony zao tokony avarinanay. Foazay fanahy masina. Halleluja. Oka itsoka eto androany ilay rivotra fifoazana avy aminao. Na iza na kely na lehibe. Oka irehatra, oka ifoha amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Foazay fanahy masina. Foazy ny fanahinay fanahy masina. Aza vela ho tafandromandry tsony zay ao anatin'ny fatoritoriana ara-panahy. Fa oka tena hoe irehatra sy ifoha mandrakarivo. Halleluja. 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 Andeha zay ka tsy ho reraka Jesosy. Satria ny herinao no herinay Jesosy. Ny herinao no herinay fanahy masina. Halleluja. Avy mamenoanay eto amin'ity toerana ity androany. Feno ianao zao toerana zao. Tsiraray avy tonga eto marefa eto ianao ary miasa mahery eto. Hiteny aminay tsiraray avy ianao Jesosy rehefa aveo. Dia horenay mihitsy fa teny avy aminao fanahy masina no zarainy eto. Iasa mahery any anaty mpanomponao ianao. Halleluja. Fanahy masina tario ny fotoananay androany. Fitaovana fotsiny ihany ny groupe de louange, ny mpitarika louange, musicien rehetra, ny technicien rehetra. Fa ianao mihitsy no ka hiasa eto amin'ity toerana ity androany fanahy masina. Ataovy izay tianao atao eto amin'ity toerana ity. Halleluja. 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 Manjaka fanahy masina. Manjaka fanahy masina mesama eto. Halleluja. Halleluja. Tena hoe fenoy mitafitafy zay. Fenoy mihoatra izay fanahy masina. Tena miandrandranao zay. Miandrandranao zay. Halleluja. Misaotra Jesosy. Misaotra amin'ny fitiavanao Jesosy. Misaotra fa tena mbola tsy reraka foana ianao hatramin'izao manintsana sy manamboatra anay. Satria tianao loatra zay Jesosy. Aoka ho tsapanao androany fa tena tianao Jesosy. Tsy miova ny fitiavan'i Jesosy anao. Maly sanio ara-mandrakizay. Tsy miova ny fitiavan'i Jesosy anao. Tsy noho ny nataonao na tsy nataonao. Fa tiany fotsiny ianao dia zay. Dia androany tena sokafo ny fonao. Mifantody tanteraka aminy. Jesosy mpanjinina. Aza mijery olona fa andao amin'ny fijerintsika rehetra tena hoe ho atodikitsika any amin'ny Jesosy. Halleluja. Amen. Halleluja. Dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy sady manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra indray. Trarina ny sabotsy mahafinaritra ity izay fotoana iarahantsika mankalaza ny Pentecoste dia miangavy ianao mba hitsangana
dia arabaony eo akaikinao a hitsikitsikio izy arabainy ianao tonga soa eto amin'ny fanatrehana. Amen, alleluia. Dia teneny izy hoe zao aloha hifantoka tsara fa sarobity ty fotoana ity a dia mifatokoa ianao hoe amen. Satria raha tonga eto tsika sy ianao androany tsy hoe tamin'ny herintsika tsy tamin'ny tanjantsika, mety misy olona zao mba nanam-pikasana hoe ho avy teto kanefa tsy afaka noho ny antony manokana. Fa zao ianao raha tonga eto androany dia isaorantsika Andriamanitra satria efa fahasoavana miampy fahasoavana izany hoe fahatongavantsika eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izany. Amen. Ka okala izy mba tsy hoe ataontsika hoe fombafomba na hoe fahazarana hoe sabotsy indray ny andro androany, fa ataovy arak'ilay tenin'ilay mpanompon'Andriamanitra izay foana hoe tsy taka nidiranao eto nivoahanao eto androany, fa oka tena ho tsafantsika tsirairay hoe nisy ny avant dia nisy ny après. Amen. Amaky tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny salamo salamo fa 430 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny andininy voalohany faharoa ary fahatelo vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe isaotran' Jehovah lalandava aho ho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehovah ny reharehan'ny fanaiko ary izany mmpandefitra ka ho faly miara makalaza ny Jehovah amiko ary aoka iara-manandratra ny anaran'ny masina isika. Amen. Alleluia. Araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra tao hoe ny fiainantsika dia fiainam-bavaka isan'andro isan'andro, dia ny fiainantsika koa fiainam-piderana isan'andro isan'andro. Tsy miandro hoe mahazo zavatritsika vao hisaotra an'Andriamanitra, tsy andro hoe mahita zavatritsika vao hisaotra, fa izao ny fisaorana dia fiainantsika mihitsy ilay izy. Satria betsaka loatra sady lehibe loatra ny fitiavan'io Andriamanitra io atsika, na dia ny tombon'andro na velomana androany any arana, na dia omeny tompo tena hoe rano hosotronintsika, rano isasana. Jereo rehefa mijery ilay documentaire reny indraindray tena hoe misy ange olona ny havana na ny rano tadiavina no rano sotroina ny rano ampiasaina ary mbola tadavina misotro rano potaka. Tsika nefa ty tena hoe namen'Andriamanitra tompo-pasoavana, tompo-pitiavana mihitsy ny arana, satria tsika manana ny rano tena hoe manodina bouton-tsika dia any amin'ny température izay ilaitsika. Amen. Mbola fahasoavana miampy fahasoavana izany, ary izany ny tena hoe tsy nisy zavatra hoe rarino atsika raha ny tena marina. Jesosy mihitsy arana efa nanolotra ny ainy mba ho fanavotana atsika, fa tsika dia omeny atsika maimai-poana ny zavatra rehetra. Ka na inona toerana zavatra nandalovanao ny ala tany an-tranontany, na inona zavatra niseho, na inona situation netinisy tany, dia izao avela ho any izany androany. Fa aoka tena hoe hifantoka eto ianao androany, atao voatrany hoe nareo sy Jesosy rery ny eto androany. Aza mijerijery olona aloha androany, fa izao mandritra nyity fotoana amin'ny fanatrehana ity dia ataovy hoe ianao sy Jesosy rery ny eto androany. Ndaontsika hiaraka hivavaka hangataka amin'ny fitarihan'ny fanahymasina, satria izay tarihan'ny fanahymasina ny zanak'Andriamanitra dia mino fa tsika rehetra tonga eto izao dia tena mila n'izay fitarihan'ny fanahymasina izany dia andao hiaraka hanandratra ny vavaka tsika rehetra ary. Aleloia. Sandrato ny vavakao. Ry Andriamanitra ray ny masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, misaotra anao izay satria mbola nitarihanao ka tonga eto indray. Misaotra anao ny fanahinao masina izay tsy namelanay ho tafandromandry tany amin'izay toerana nisy anay tany, fa tena hoe nitantana anay mandra-pahatonga eto. Misaotra noho ny fiarovanao, misaotra noho ny fanananay an'izao fotoana izao mba hahafahanay koa manompo anao malalaka, hahafahanay mideranao malalaka. Misaotra noho ny namezanao anay an'izao fotoana izao, misaotra noho ny fisian'ny assemblée, misaotra koa Tompo. Ary matoa izay nitarihanao eto dia manan-javatra omenanay ianao, ary misaotra satria ny zavatra rehetra ataonao eo amin'ny fiainanay dia fantatrao fa mahasoa anay izany, satria tsara ianao mpanao any tsara ianao ary manana zavatra tsara omenanay. Jesosy ary mino izay fa izay fanatrehanao anay eto izay dia tena hoe hamonjy fanahin'olona ianao hoe tikasika ianao hoe tary fanatrehanao Tompo raha misy reradraraka eto androany dia tena hoe ianao no anafihery vaovao anazy indray amin'ity anio ity. Raha misy ny kivikivy dia ianao no mampahery azy, manana teny ianao, manana fampaherezana omenana azy ianao amin'ity androany ity. Raha misy ny
manana tsy fahasalamana Jesosy eo na ny any amin'ny ara-panahy zany na ny ara-nofo dia zao le dia kapoka taminao fanasitranana afaka mandray ny anjarany ny tsiraray eto androany Jesosy ary mino zay fa ianao koa hiasa mahery eto efa manokatra ny mampiarakara ny fony tsiraray ianao mihazona fifatohan'ny tsiraray ianao mba tena hoe andray ny kasika eo manokan'izay eto tena hoe hoeninay mihitsy Jesosy eo zany hoe fanatrehana vaovao andrehatra afo vaovao ianao eto amin'ity androany ity andoro andevona n'izay rehetra tsy nambolenao fa hitondra afo vaovao ianao amin'izao andro anio izao afo vaovao indray anangana anay afo vaovao indray afo mpitiavana afo tena hoe hitarika anay amin'ny fahazo-tompo hitady ampitombony etaetana eo ao aminao fanamasina ka ho feno anao zao fotoana izao menanao ny sehatra fanamasina ary ampangiza rehetra feo mety manembatsembana ny feonanay aminao reo namanay koa tompo reo mpiara-manompo reo rahavavy sy anadazy izay mbola any an-danana manam-pikasana no avy eto androany dia aoka ianao ny analany sakatsakana ianao ny tarika an'izy ireny ary zao toeran'izao dia tena hoe ho toerana tena hoe ho feno anao amin'ity androany ity dia amin'ny anaran'i Jesosy nandrina sy angatahana an'izany vavaka izany halleloia fanamasino amenanao ny sehatra halleloia fanamasino ngasoeto ianao halleloia Siana itundrai lai fiainana tupawana tikwa panai pasino mamiginiala abi mamenu tanterakai faetiana Siana itundrai lai fiainana tupawana tikwa panai pasino mamiginiala ai masno unga suetiana now sai raisuni tverana no andrai na milano ni puna komani ma ni pana teana abi minuta tera
manatrika anay androany miaraka aminay eto ianao tena hoe anokatra ny masom-pananay anokatra ny intelligence spirituelle anay ianao androany ampiseho zava-baovao aminay indray ianao androany ampahitanay ny voninay trao ianao Andriamanitra fantatray fa ianao rehefa miasa tsisy masakana ny tianao atao mpamorona ianao ary afaka mamorona zavatsoanay ianao Alléluia Alléluia araka ny tenin'Andriamanitra izay miteny hoe naiza naiza angonandrona telo dia eo afovoany kosa izy ary mintsika fa efa manatrika eto izy amin'izao fotoana izao any amin'ny Kolosiana koa misy tenin'Andriamanitra izay Kolosiana 2:2 eo amin'ny Kolosiana 2:2 dia eo amin'ny 5 eo amin'ny 5 sy 5 eo ilay izy dia miteny hoe tena ho voaray ianao izany amin'izao fotoana izao ary rehefa mandray an'izay ianao dia ho voatahiry ho tafakambana amin'izay amin'ity androany ity ampitombo ny fiombonanao aminy izany ampitombo ny etaetanao aminy izany ampitombo ny fandrosoanao aminy izany ary mino izany fa ary minontsika fa io fanatrehan'ny tompo amintsika io androany dia tena hoe anova situation fiainanao anova zavatra be da be amen na izy mino an'izany androany Alléluia dia ho tanteraka aminao araka izay inonao araka ny tenin'Andriamanitra amen amen dia izao tsika dia mbola hitohivavaka ihany tsika tena hoe ampandroso an Jesosy ao amin'ny fiainantsika hoe mandrosoa Jesosy ao amin'ny lalindalina mandrosoa ao amin'ny fiainanay Jesosy mandrosoa raiso ny toeranao Jesosy prends le contrôle amin'ny zavatra rehetrarehetra tena hoe ampio izay Jesosy tena hoe atsapa sy hiaina amin'izany fanatrehanao izany tsy hoe eto amin'ny sekoly ihany tsy hoe amin'ny culte ihany Jesosy fa naiza toerana misy anay ary na inona zavatra ataonay dia tena hoe ka ho tsapanay izany hoe miaraka aminay ianao ao anatinay ianao mitantana anay ianao miaro anay ianao ary mampitombo ny fiombonana aminay ianao Alléluia sotra Jesosy misaotra noho ny fanatrehanao mandrosoa Jesosy fa omenanao ny toerana Jesosy tena ataovy izay tianao atao ao amin'ny fiainanay tanterao izay tianao atao ary hoeny izay mandeha mitombo amin'ny fahalalana tsaranao ampitombo ny fanjakanao eo amin'ny fiainanay eo amin'ny ankohonanay amin'ny izay rehetra mifanerasera aminay dia aoka izay Jesosy tena hoe hofenanao amin'izay rehetra tena hoe Jesosy mandehandeha ka izay rehetra mifanena aminay sy mikasika aminay Jesosy dia tena hoe ho tafakandra mikasika avy aminao koa amin'ny lalanay Jesosy mandrosoa Jesosy ao am-ponay ao mandrosoa Jesosy Alléluia Alléluia Jesosy Alléluia
Jesosy a izany tokoa tena faran'izay ilainay sy tianay ny fanatrehanao ary te hitoetra eo amin'ny fanatrehanao foana izay tsy te hialeo izay satria fantatra rehefa eo ihany mahatsara anay Jesosy a ianao rehefa anteny fa tsy mahefa na inona izay raha misaraka aminao hoe tazony izay fa tsy matazona anao izay Jesosy a mba hitafatoetra mandrakariva eo amin'ny fanatrehanao mba tena hoe andray isan'andro izany tena hoe afanotronanao izany amin'ny fiainanay hatramin'ny atsipirian'ny farany kely indrindra Jesosy a izany no tena fanirianay izany no etaponay lalinao Jesosy a eo amin'ny fanatrehanao ary hitoetra ao mandrakariva izay tsy te hiala intsony izay Jesosy a fa te hiriza ao izay mba ho voatahiry ao aminao. Halleluja. Sama
Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, rien n'est impossible. Jesosy mifeny zavatra rehetra. Izy mahatateraka ny zavatra rehetra. Amen. Ny anjarantsika sy ianao dia mifikitra aminy dia mifantoka amin'ny fifandraisana aminy dia manaiky ho tarihan'ny fanahy-masina. Amen. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen. Alléluia. Tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir
izany. Aleloia! Iraina ny tompo eto izy androany ampahita ny voninay anao tsika rehetra. Amen. Rasika dia hiaraka hideran'ny tompontsika an'izao handio an'ny tompontsika. Amen. Aza menamenatra fa izay rehetra talenta men'ny tompo anao dia hoe hiderana azy. Amen. Aza misy mifampijerijery fa andaontsika samy hideran'ny tompo samy anao ny fiderana. Aleluia. Amen. Aleluia.
mangataka ny fanefen'Andriamanitra manaraka mba handroso tompoko. Alleluia. Aleo averiny indray mpandeha ohatra ny tsy dia nafana tsara tsika teo. Mbola tsy nafana hontsika teo izany. Raikitra. Raha ohatra ka teritery dia tsy maninona fa somary accent seza fa malalaka ny sehatra. Malalaka tsara eo ampovoany eo raha handroso eo ary ianao. Handio an'ny tompontsika izany. Ataontsika tehaka be ho an'ny danseuse tsika.
Alléluia. Ataontsika hitehaka mafy be ho an'ny chorale. Ao tsara daholo ve? Ohatrany tsy ao tsara tsika izany, ohatrany kamokamo. Ataontsika hitehaka mafy be ho an'i Jesosy ary. Izany efa nandray zavatra teo hatramin'ny maraina, hatramin'ny atoandro. Teneny eo akaikinao hoe mbola tsy vita hoe. Mbola hiampy hoe fa aiza matahotra. Alléluia. Pitra kely ny... excusez-moi. Tu vas faire? Ok. Je vais juste introduire le prochain serviteur de Dieu. Et je veux juste... plus à l'aise. Coucou, Amtengas. Désolée. Androany rehefa nitenen'ny pasteur Daniel hoe mampiditra kely ianao androany dia ohatrany salasala satria tiako izany hoe vireny miakatra eto fa tsy hitanareo hoe zavatra amboamboarina ilay izy. Quand pasteur Daniel m'a demandé de faire une introduction aujourd'hui, j'ai un peu hésité parce que je voulais que ce soit quelque chose de vrai qui soit partagé et pas quelque chose qui soit un peu arrangé. Je lui ai resaka taminazy tamin'ny maraina hoe spirituel c'est un petit peu délicat. Je lui ai dit que le spirituel c'est un peu délicat. C'est pas ohatrany hoe manao exposé any am-pianarana ianao dia tu peux tout dire satria tu maîtrises la chose. C'est pas comme si tu faisais un exposé à l'école et puis tu peux tout dire parce que tu maîtrises le sujet. Et c'est pour dia noho izay nahatonga na ohatrany hoe nieritreritra aloha sady nangataka tamin'ny fanahy masina hoe menao faveur ve menao top ve alohan'ny karana eto. Et j'ai commencé à réfléchir et à demander au Saint-Esprit, est-ce que tu me donnes la faveur, est-ce que tu me donnes le top de partager aujourd'hui? Dia tonga eto dia raina Jesosy satria nahazo OK tamin'ny fanahy masina. Et je suis là et gloire à Dieu parce que j'ai eu le OK du Saint-Esprit. Dia androany tena hoe tiako tsika hanomana ny fotsika handray ny parole, handray ny ten'Andriamanitra indray satria tsy par hasard ianao mahatonga eto androany. Et j'aimerais que tu ouvres ton cœur et que tu sois vraiment attentif pour recevoir la parole de Dieu parce que c'est pas un hasard si tu es là aujourd'hui. Et tsika mantsy indraindray ohatrany hoe lasa routine ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy na fiainana andavanandro ary lasa ohatrany hoe routine, ohatrany hoe tsy maintsy manao an'izao androany satria izay no tokony ho ataoko. Et parfois notre marche avec Dieu c'est un peu comme une routine et même dans notre vie quotidienne on a des habitudes et on se dit il faut que je fasse ça parce que c'est comme ça, etc. Fa nefa tsika zanak'Andriamanitra. Alors que nous sommes enfants de Dieu. Mila hoentin'ny fanahy masina foana vao manao zavatra. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit toujours avant de faire quelque chose. Dia nisy fotoana ohatrany lasa tafiditra tao anatin'izay routine izay. Et il y a un moment où je suis tombée dans cette routine. Dia lasa nandeha tamin'ny fisairako amin'izay, nandeha tamin'ny eritreritro. Et j'ai commencé à marcher par la chair et par ma propre intelligence. Dia ndrefitsika rehefa ao anatin'ny chair dia limité foana. Alors que quand on est dans la chair, on est toujours limité. Fa amin'ny Jesosy ihany illimité. Mais c'est qu'en Jésus que nous sommes illimités. Amen. Amen. Dia ny zavatra tena hoe nampianaran'ny fanahy masina anahy mila reconnaissant tsika ny amin'ny zavatra rehetra. Et ce que le Saint-Esprit m'a appris, c'est que nous devons être reconnaissants pour toutes choses. Hitanareo na ohatra hoe tsika fo maraina raha be da be ny olona tsy fotsony tamin'ny maraina fa nalain'i Jesosy ohatra. Et par exemple, le fait juste qu'on se réveille le matin, il y a beaucoup de personnes qui se sont pas réveillées ce matin. Dia nefany fotsika dia ohatrany hoe routine be hoe ay velona androany dia c'est normal. Alors que parfois c'est comme si c'était une routine, on se réveille et puis on trouve ça juste normal. Nefa betsaka ny olona ohatrany hoe tonga dia lasa narary na tsy fantatra misy betsaka ny olona ohatrany hoe tsy narary tsy nanino fa tonga dia maty comme ça fotsiny.
Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément malades, mais qui sont juste parties comme ça. Dia même na ny zavatra tena hoe petite chose tena hoe za zao a je vais m'exprimer un petit peu en français. Ohatra hoe quand j'y vais au travail le matin, quand je conduis la voiture, des fois je me plains parce qu'il y a la pluie par exemple, ou il y a les embouteillages, alors que c'est vraiment une grâce déjà d'avoir une voiture pour ne pas faire la queue dans le transport par exemple. Tanareo ohatra ny hoe zavatra petit détail le izy nefany a rehefa dinihanao le izy dia manana reconnaissance ho azy ho an'i Jesosy ianao, ho an'Andriamanitra. Il y a des petits détails comme ça, mais quand tu réfléchis bien, ton cœur est simplement reconnaissant automatiquement envers Dieu. Et dia indraindray antsika ohatrany hoe les petites choses ohatrany hoe ratsy foana no hitantsika matetika. Et souvent, c'est les petites choses les petites choses qui ne vont pas bien qu'on voit toujours. Ohatra hoe vadintsika ao an-trano zao ohatra samy manana ny défaut-any daholo, na tsika miteny zao na za miteny zao ary ohatra, on a tous nos défauts. Par exemple, nos maris ou femmes, on a tous nos défauts. Dia nefany a rehefa miova le olona ohatra hoe manana défaut folo ohatra le olona, ka ny anankiroa ohatra mba niova dia qu'on soit déjà reconnaissant de ces deux changements. Si par exemple ton mari a 10 défauts et qu'il y a eu déjà 2 changements, sois reconnaissant pour ces deux petits changements déjà. Satria tsika lasa mifantoka loatra amin'ilay anakivaly mbola tsy niova nefany a iny tsy anjarantsika amin'ny manovana iny. Alors que nous nous concentrons souvent sur les 8 qui restent, mais ça c'est pas notre part pour le changement, mais c'est à Dieu. Dia rehefa mifantoka an'ilay anakiroa iny ohatra ianao a dia ianao ara lasa tsy miferitra aina intsony par rapport aminazy ohatra. Et quand tu te concentres sur ces 2 changements-là, tu commences à moins te soucier, à être plus dans la paix par rapport à lui. Dia be da be na ny zavatra, même ne serait-ce que hoe on a des enfants, on a une maison, on a une bonne santé. Là, c'est déjà des choses qu'on doit reconnaître Dieu, qu'on est aimé par Dieu, quoi. Et tiako sika hoe hanana an'izay fo reconnaissant zay. Et j'aimerais qu'on ait ce cœur reconnaissant. Dia alohan'ny hidiran'ny mpanompon'Andriamanitra dia daontsika tena hoe hisaotra an'i Jesosy ny amin'izao fotoana izao déjà, satria tsy tonga fatany teto ianao fa misy antony matoa eto ianao androany. Et avant que le serviteur de Dieu rentre, j'aimerais qu'on soit vraiment reconnaissant parce que c'est pas un hasard si tu es là, t'es pas arrivé juste comme ça, mais c'est Dieu qui t'a conduit ici. Ohatra hoe hitanareo tsy haiko nareo fa ny anahy izay ny fanaoako rehefa ohatrany hoe tady varim-barina iny a dia miverina amin'ny bienfait-an'i Jesosy hatramin'izay nataon'i Jesosy tamin'ny fiainako hatramin'izay. Quand j'ai tendance à être distrait, j'essaie de me rappeler des bienfaits de Dieu dans ma vie. Dia tsapako hoe teo foana izy kay hatramin'izay. Et je ressens, je me rappelle que vraiment en fait il a toujours été là depuis tout ce temps-là. Dia tsy mifantoka intsony amin'ilay problème iainako comment dire ça? Les problèmes actuels, si je peux m'exprimer comme ça, les problèmes actuels lasa tsy mifantoka amin'iny intsony satria betsaka loatra nataon'i Jesosy anahy hatramin'izay. Et je me concentre plus sur les problèmes actuels, mais j'arrive juste à me rappeler de tout ce qu'il a fait. Et en fait, il y a tellement de choses qu'il a déjà faites auparavant. Dia rehefa feno an'iny ianao a dia lasa connecté ho azy amin'i Jesosy. Et quand tu es rempli de reconnaissance comme ça, tu deviens tout simplement automatiquement connecté à Jésus. Dia feno mifanahy masina ho azy ianao. Et tu es rempli automatiquement du Saint-Esprit. Dia izay koa ny ilaina mivady hoe ao amin'i Jesosy satria rehefa varim-barina dia mampatsiahy izy. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin d'un époux, d'une épouse en Jésus, parce que quand l'un est distrait, l'autre vient lui rappeler « Eh oh !» Dia zany zavatra zany dia efa maha-reconnaissant antsika amin'i Jesosy hoe saotra Jesosy a. Tsika zany tsy mila miandro miracle be hoe azo Ferrari avo. Merci Seigneur, efa na petite chose de la vie ary dia efa zava-dehibe zay amin'i Jesosy.
Et on n'a pas besoin d'attendre un miracle ou quelque chose de spectaculaire, mais les petites choses de la vie quotidienne, soyons reconnaissants envers Dieu pour ça. Dia tiany eo akaikinao eo dia teneny hoe faly aho hoe manana anao. Et touche la personne à côté de toi et dis-lui, je suis reconnaissant de t'avoir. Dia farany tiakotsika hoe tena nomana ny fotsika tadidinareo nareo ilay vonikasihan' Jesosy voalohany indrindra, ilay tena hoe feno ny fanahy masina voalohany indrindra iny. Tena tiako iny hoe hiverenana iainanareo amin'ny maha-Pentecôte ny andro koa, dia tena tiako hoe feno indray tsika hihoatra hibokiboky amin'ny fanahy masina indray. Amen. Et pour finir, vous vous rappelez de la première fois que Jésus a touché votre cœur, que la première fois que vous avez été rempli du Saint-Esprit, et qu'il puisse vraiment vous toucher de la même manière et encore plus aujourd'hui, surtout alors qu'on célèbre la Pentecôte. Dia manasa antsika hitsangana dia andaontsika hivavaka. Je vous invite à vous lever, on va prier ensemble. Tena manasa anao hoe tena vonono ny fonao vonono ny fonao fa eo anatrehan'ilay Jesosy miaraka aminao, tomponao ianao dia asandrato ny vavakao, feno parole de reconnaissance ny vavanao aiza mihaino anahy, aiza mihaino anay fa mitenena dia hisaoro fotsiny izy saoro izy ny amin'ny zavatra rehetrarehetra nomeny ianao hatramin'izay saoro izy satria zanany ianao saoro izy satria maty ho anao izy saoro izy satria teo foana izy ninona zavatra nataonao na nanadino anazy ary ianao dia teo foana izy. Prépare ton cœur et sois juste reconnaissant envers Dieu. Remercie-le pour tout ce qu'il a fait pour toi. Remercie-le pour sa présence. Remercie parce que tu es son enfant et que ton cœur soit vraiment prêt cet après-midi. Merci Père. Merci parce que tu œuvres encore, Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que tu nous envahis encore. Tu nous remplis, Seigneur. Et prépare déjà notre cœur, nos oreilles spirituelles, Seigneur. Nos yeux spirituels, Seigneur, et qu'on soit toujours conduit par ton Saint-Esprit, Seigneur. Qu'on ne regarde pas les personnes qui vont se présenter ici, mais qu'on se focalise sur toi, sur ta parole, sur tout ce que tu vas nous apporter encore, Saint-Esprit, parce que tu vas parler et on a la foi que tu as quelque chose pour nous aujourd'hui. Et merci Père, parce que tu étais toujours là. Et même ta parole a dit que même si on n'était pas encore né, tu étais toujours là avec nous. Et merci Père parce que tu es fidèle à ta parole, tu es fidèle à toi-même, tu es fidèle à nous. Et même si des fois on t'oublie, Seigneur, tu nous aimes, tu ne nous lâches pas parce que c'est ça ta grâce, Seigneur Jésus. Et tu nous aimes. Quel amour, Père. Quel amour parce que tu es là. Et tu nous aimes. Merci Père. Merci pour moi. Merci pour Pasteur Mirassou. Merci pour mon frère, ma soeur, mon mari, mes enfants, toute ma famille, Seigneur. Merci parce qu'on est en bonne santé, Seigneur. Quelle grâce, Jésus. Quelle grâce, Père. Merci parce que nos parents sont encore là, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que des fois, on rentre dans une routine où on voit que ce qu'on veut voir et on murmure parce que ça, tu es fidèle, Père, tu es fidèle. Et merci parce que tu nous as adoptés aussi, Jésus, Seigneur, par ton Fils, Jésus. Et merci parce que tu nous aimes. Et je te confie tout fotoana rehetrarehetra androany Jesosy ankinay aminao indray. Alléluia. Amen. Alléluia.
Amen. Amen. Misy verset anankiray mba tiako iarahantsika mamaky ao amin'ny 1 Thessaloniciens 5, On va lire ensemble 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. 16 à 18. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Manana daholo ve? Dia raha antsika mamaky amin'ny teny frantsay moa ny anahako au nom de Jésus, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Daontsika hifaly foana ninina zavatra mitranga dia raisitsika mifo joyeux foana, hivavaka sans cesse sika, on va toujours prier sans cesse, exprimer nos acte de reconnaissance foantsika amin'ny zavatra rehetrarehetra satria izany ny volonté an'Andriamanitra. Alléluia. Dia andray ny mpanompon'Andriamanitra manaraka isika. Saotra pasteur. On va accueillir le prochain serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Teneno eo akaikinao hoe tonga sondra ianao hoe. Dis à ton voisin, bienvenue. Misy olona vaovao ve ato vao tonga? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient ici pour la première fois? Mba ingaviko mba hitsangana izy azafady. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Ndao hiteka mafy Est-ce qu'on peut applaudir ces personnes? tonga sonareo a. Bienvenue. Tena fianakaviana ray tsika. On est une seule famille. Ny tanjona antsika dia tahaka an' Jesosy. Notre objectif, c'est de ressembler à Jésus. Dia aza misalasala fa raha lahy sy ranabavy daholo sy ray aman-dreny reo. Donc n'hésitez pas, parce que ce sont tous des frères et sœurs et des parents. Saotra tompoko. Merci beaucoup. Afaka mipetraka. Vous pouvez vous asseoir. Iza mifalifaly. Qui est dans la joie? Atsangano tsara ny tanana. Qui est joyeux? Vous pouvez lever vos mains. Jereo tsara aloha le eo akaikinao dia tena hitanao hoe mifalifaly ve izy sa Vérifie s'il est bien joyeux, ton voisin. sa faux semblant. Ou est-ce que c'est du faux semblant? Faly ianao hoe. Dis-lui, sois dans la joie. Teneno mafimafy mihitsy izy. Mifaly Encore ianao. plus fort, dis-lui, sois dans la joie. Andro lehibe androany ty. C'est un grand jour. Tena raraisinao a ty teny ty androany. Si tu prends vraiment cette parole aujourd'hui, Tena ho lasa lavitra amin'ny fiainanao sy ny fiainako. tu vas aller loin dans ta vie. Et moi aussi, si je prends cette parole, je vais aller loin dans ma vie. Ty teny ty a dia ho anako, Cette parole est aussi pour moi, ho antsika rehetra. pour nous tous. Alohan'ny atombohako dia tsara tsika mahafantatra tantara. Avant que je commence, j'aimerais vous partager une histoire. Ny tantarany atao hoe Pentecôte. L'histoire de ce qu'on appelle la Pentecôte. Ankoatra ny hitantsika tao anatin'ny Actes des Apôtres teo. Hormis ce qu'on a vu dans Actes des Apôtres. Iza ny mahafantatra ny dikany hoe Pentecôte hatsangano Qui tana. connaît la signification de Pentecôte? Est-ce que tu peux lever tes mains? Oui, mba mitsangana azafady. Tati Colombe, est-ce que tu peux te lever? Inona ny atao hoe Pentecôte tompoko? C'est quoi la Pentecôte? Saotra tompoko. Ny Pentecôte izy dia nilatsa amin'ny fanahy masina tamin'ny apôstôly. Elle a dit, la Pentecôte, c'est quand le Saint-Esprit est venu sur les apôtres. Zay koa ve ny tiany taty hianatra tenenina teo?
Est-ce que c'est la même chose que tu veux dire, Aïe. Tatianch? Ok, marina zay tsy diso. C'est pas faux. Ny Pentecôte amin'ny dikany hoe amin'ny dikany grec, La Pentecôte, si on voit en sa racine grecque, hoe Pentecoste. Pentecôte. Iza ny mahafantatra ny dikany hoe Pentecoste? Qui connaît la signification de Pentecôte? Taty. Amen. Cinquantaine. Dimapolo andro ao aorianan'ny Pasika. Ça veut dire 50 jours après la Pâque. Pentecoste ny dikany dimapolo. La Pentecôte signifie 50. D'accord? Tsara mahafantatra an'izany connaissance zany tsika. C'est important, c'est bien aussi de savoir ces choses-là, Na dia mety hoe tsy spirituel ary, même si ce n'est pas très spirituel, fa ilaitsika zany. mais on en a besoin. Inona koa ny dikany atao hoe Pentecoste amin'ny fety jiosy? Mais, Ça et va c'est pas. quoi aussi la Pentecôte dans les fêtes juives? Iza mahafantatra? Oui, taty? Tati? Oui, oui. Eny tompoko, fiakaran'ny vokatra koa. C'est la fête de la moisson. Fa mbola misy fety koa fanindry amin'ny Pentecoste. Mais il y a une autre fête aussi qui se chevauche avec cette fête. Ny anarany dia hoe Shavuot. Shavuot. Iza mahafantatra an'izay? Qui connaît cette fête? Shavuot amin'ny teny hébreu dia hoe semaine ny dikany, herinandro. Shavuot en hébreu ça veut dire semaine Na koa hoe serment, zay ny tena izy. ou serment. Ao ve tsika? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est toujours là? Ny fandraisan'io Shavuot io dia tamin'ny nanomezan'Andriamanitra ny didy tamin'ny zanak'Israely. Shavuot correspond au jour où Dieu a donné la loi aux enfants d'Israël Teo tendrombohitra Sinaï. sur le mont Sinaï. Hitantsika ny amin'ny Exode zay, amin'ny C'est dans Exode le livre d'Exode qu'on peut voir cette histoire. 18, 19, 20. 18, 19 et 20. Afaka méditer an'izay nareo. Vous pouvez méditer cela. Tamin'ny testamenta taloha nomena ny lalàna. Dans l'Ancien Testament, on a donné la loi. Zay no natonga ny hoe nisy jiosy, nisy olona tany ivelany tamin'ny jerevantsika tamin'ny asan'ny apôstôly faharoa teo hoe nisy olona be da be niakatra tany Jérusalem hamonjy fety. Il y a beaucoup de gens qui sont venus à Jérusalem pour assister à une fête. Amin'io Shavuot. C'est la fête du Shavuot. Dia teo ny idiran'ny latsaha fanahy masina. Et c'est là que le Saint-Esprit, lui aussi, est venu sur les apôtres. Ao tsika? Ao tsara tsika. Est-ce qu'on est là? Zany hoe teo ny farana ny didy. C'est là que la loi a pris sa fin. Fa miditra indray ny saison vaovao. Mais c'était une nouvelle saison. Inona le saison vaovao? Quelle est la nouvelle saison? Fahasoavana. La grâce. Amen. Ataontsika tehaka mafy be amin'izany. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Andriamanitra rehefa manao zavatra dia tsy sendrasendra. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Efa tao am-pon'Andriamanitra vao niody ny Adama dia efa plan n'Andriamanitra ny amihan'ny fanahy masina. C'était déjà dans le cœur de Dieu de nous donner le Saint-Esprit depuis même le jour où Adam a désobéi. Amen. Amen. Zao ny célébration an'ny Pentecôte dia natao institution en église nanomboka tamin'ny 4e siècle. On a commencé à célébrer la Pentecôte dans l'Église. C'est devenu une institution dans l'Église à partir du 4e siècle. Amen. Tsara ny afantarantsika an'izany tantara zany. C'est bien aussi de connaître tout ça. Amen. Hoy izy ny mpanompon'Andriamanitra teny teo hoe ataovy Pentecôte foana ny fiainanao isan'andro. La servante de Dieu a dit tout à l'heure que ta vie quotidienne soit toujours la Pentecôte. Raha jerevantsika tao amin'ny asan'ny apôstôly teo tamin'ny latsahan'ny fanahy masina. Dans Actes des Apôtres, quand on voit la venue du Saint-Esprit, Tamin'ny tanjaka sy hery avec force et puissance. dia firy zareo nandray an'ilay izy. Ils étaient combien à recevoir le Saint-Esprit?
roapolo amby zato. Ils étaient 120. Fa rehefa nitsangana ry zareo dia nisy olona firy converti. Mais quand ils étaient debout, il y avait combien de personnes qui étaient converties? 3000. 3000. Le 3000 reo tsy niteny tamin'ny teny fiteny hafa. Ces 3000 personnes n'étaient pas en train de parler d'autres langues. Fa nandray nino an jereo tsara mety teo rehefa tonga ny an-tranonareo satria manjary lava be fa mety teo ilay izy. Mampirisika anareo andinika ny tenin'Andriamanitra sy alala ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Moi, je vous invite vraiment à méditer la parole de Dieu par vous-même à travers le Saint-Esprit. Une fois que vous êtes chez vous, là on parle de Acte 2. Misy mampianatra mantsy hoe tsy maintsy miteny amin'ny teny fantatra. Teny amin'ny teny tsy fantatra foana vao signe hoe mandray ny fanahy masina. Parce qu'il y en a beaucoup qui enseignent, il faut absolument que tu parles en langue pour que tu saches que tu as reçu le Saint-Esprit. Tsy diso zay. C'est pas faux, Fa tsy marina 100% koa nefa. mais c'est pas vrai à 100% non plus. Amen. Amen. Le 3000 reo tsy voateny mihitsy hoe niteny tamin'ny teny tsy fantatra fa hoe nandray ny fanahy masina ry zareo. Ces 3000 personnes, il n'a jamais été dit qu'ils ont parlé en langue, mais ils ont juste reçu le Saint-Esprit, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Teo voavody zareo. Et ils étaient sauvés. Tena tao badisy izy. Et ils ont été baptisés. Amen. Amen. Miaraka amin'Andriamanitra tsy misy hoe 1 + 1 égale 2. Avec Jésus, avec Dieu, il n'y a pas de 1 + 1 toujours égale 2. Rehefa hoentin'ny fanahy masina anao dia araka ny tenin'ny pasteur mialy teo tsy mandeha amin'ny routine intsony. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu ne marches plus dans la routine. Fa mila zay le hoe zay zanak'Andriamanitra taritin'ny fanahy masina. Mais celui qui est conduit par le Saint-Esprit est appelé enfant de Dieu. Amen. Nisy olona koa tao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10. On voit aussi dans Acte 10, Iza ny anaran'izay olona zay? il s'appelle comment? Cornelio. Cornelius. Io olona io olona romana. C'est un homme romain. Izy ndray tsy natao batisa fa nandray fanahy masina alohan'ny fotoana. Lui, il n'a pas encore été baptisé, mais il a reçu le Saint-Esprit d'abord. Na i Petera aza gaga Même Pierre, il était étonné. hoe fa ahoana koa reto ny latsahan'ny fanahy masina reto olona tsy jiosy reto. Et il était étonné de voir quelqu'un de pas juif qui a reçu le Saint-Esprit. Amen. Miaraka amin'Andriamanitra tompoko mila mihaino tsara. Avec Dieu, il faut bien écouter. Teneo ny eo akaikinao hoe hiditra amin'ny message amin'izay tsika izao. Maintenant, dis à celui qui est à côté de toi, on va entrer dans le vif du sujet. Teneo tsara ny eo akaikinao hoe hiditra amin'le message tsika izao. Dis à celui à côté de toi encore, on va entrer dans le vif du sujet. Amen. Alléluia. Alléluia. Teneo ny eo akaikinao hoe iza no mitondra anao? Dis à celui qui est à côté de toi, qui te conduit? Qui te conduit? Iza mitondra anao? Qui te conduit? Demande-lui. Tena raha ianao no mandray an'ity fampianarana ty androany. Si tu reçois bien cet enseignement aujourd'hui, Mivoaka eto anao tena manana discernement be mihitsy. tu sortiras d'ici avec du discernement. Dia afaka tena mahafantatra tsara ny fiain'ny fanahy masina. Et tu peux reconnaître la voix du Saint-Esprit. Tsy tena hoe fampianarana mety hoe complet koa nefa. C'est pas non plus un enseignement complet. Mety mbola tsy ampy. Peut-être que c'est un enseignement où il manque encore quelque chose. Fa zay nampianariny anahy no zaraiko aminareo satria ho anahy koa. Mais je vais vous partager ce que lui-même il m'a appris parce que cette parole même, elle est pour moi. Averendreo ny akaikinao sady kitio kely izy. Touche la personne à côté de toi. Iza mitondra anao? Qui te conduit? Ny olona tsirairay dia misy mitondra. Chaque personne est conduite par quelque chose. Ohatra ny tomobile io. C'est comme une voiture. Eritrereto hoe tomobile ianao. Imagine, tu es une voiture Dia misy chauffeur. et il y a un chauffeur à l'intérieur de cette voiture. Carrosserie fotsiny ity. Ça, c'est juste la carrosserie. Zay no mahatonga anao hoe mpanjina rery amin'ny Jesosy ianao. Voilà pourquoi je t'invite à vraiment fixer tes yeux sur Jésus.
tena méditez tsara ny évangile. Médite l'évangile. Alohan'ny méditer ny épître, Avant de méditer même sur les épîtres, na ny asan'ny apôstôly aza. même l'acte des apôtres. Fataro tsara ny fiainan'i Jesosy miaraka amin'ny mpianana. Regarde bien et médite bien la vie de Jésus avec ses disciples. Hoe ohatry ny ahoana Jesosy a, ohatry ny satria izy mihitsy naneho an'ny ray a, ny image-ny ray a teto an-tany. Regarde vraiment à la vie de Jésus et regarde comment était Jésus, parce que c'est lui qui a révélé le Père ici dans ce monde. Ohatry ny ahoana ny réaction-ny Jesosy. Comment il réagit, ce Jésus. Tadidio na i Petera aza. Souvenez-vous bien de Pierre. Nisy fotoana Petera tena niteny mihitsy hoe nahazo révélation tamin'ny fanahy masina mihitsy hoe ianao dia zanak'Andriamanitra. Pierre, il a eu la révélation du Saint-Esprit à un moment. Il a dit à Jésus, toi, tu es le Fils de Dieu. Ianao ny Kristy. Tu es le Christ. Tonga dia ozy izy Jesosy hoe tena fanahy zany mampiteny anao zany. Et puis Jésus lui-même, il a dit à Pierre, c'est le Saint-Esprit qui te fait parler. Nanomboka ny tenin'ny missiony amin'izay Jesosy. Et puis Jésus a révélé sa mission. Hoe ho faty aho hamonjy an'izao ny olona fanahy very aho. Je vais sauver les âmes perdues et je vais mourir. Tsy ozy izy Petera hoe ah. Et puis Pierre a dit non. Dia hoe nozy izy Jesosy mantsy amin'ny Petera. Et puis Jésus a dit quoi? Any arinako ianao ry Satana. Arrière de moi, Satan. Ha? Le olona nisy noentin'ny fanahy teo a lasa nidirana fanahy hafa ndray. C'est-à-dire que celui qui a été à qui le Saint-Esprit a fait parler, bah, il a eu encore un autre esprit juste après. Azonareo ve zany? Est-ce que vous comprenez? Mahagaga. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est étonnant. Olona hoentin'ny fanahy masina zao dia vetivetika andreo hoentina misy chauffeur hafa ndray mitondra anazy. Quelqu'un qui a été conduit par le Saint-Esprit, quelques minutes après, il a été conduit par un mauvais esprit. Dia zay ny teneko anao aza mibanjina olona zany. Ne fixe pas tes yeux sur les hommes. Ato amin'ny assemblée aza mifampijery zany. Dans l'assemblée, ne te compare pas avec les autres, ne regarde pas la vie des autres. Na zay pasteur zany mety ho tafalatsaka koa. Même nous, en tant que pasteurs, on peut aussi tomber. Azonareo zany. Est-ce que vous comprenez? Zay mba tonga ny olona hoe choqué tsy teo any am-piangonana ntsony aho. Voilà pourquoi les gens disent, je suis choqué, je ne veux plus aller à l'église. Any am-piangonana ve dia isy an'izany zavatra À zany. l'église, est-ce qu'il y a de telles choses? Oui, misy. Oui, il y en a. Petera io zao fa hitantsika tsara. On peut regarder à Pierre, par exemple. C'est un exemple concret. Fa zany akory tsy midika hoe hijanona amin'io état io foana izy. Ça ne veut pas dire qu'il va rester dans cet état-là. Fa rehefa mibanjina an' Jesosy ianao Mais quand tu fixes tes yeux vers Jésus, dia nahitanao hoe tafalatsaka aza ny rahalahinao même si tu vois les faiblesses de ton frère et que ton frère tombe, dia tsy miefekte anao zany. ça ne t'affecte pas. Manana compassion aminazy ianao Tu as de la compassion. fa tsy tsara anazy. Tu n'es pas en train de le juger. Aza miandry ny hafa zany. N'attends pas les autres. Aza miandry ny hafa hiova zany. N'attends pas pour que les autres changent. Fa ianao aloha banjina an' Jesosy dia ny fiovahanao ny banjina. Toi d'abord, fixe tes yeux vers Jésus et concentre-toi sur ton changement. Nisy mpanompon'Andriamanitra enjana be tany amin'ny testamenta taloha tany. Il y avait un grand serviteur de Dieu dans l'Ancien Testament. Mpitsara tamin'ny testamenta taloha. C'était un juge dans l'Ancien Testament. Iza ny anarany? Il s'appelle comment? Samson. Il s'appelle Samson. Tena olona tsy nikitika toaka mihitsy. C'est vraiment un monsieur qui ne buvait pas d'alcool. Tena tokony ho masina be ngiarainy. C'est vraiment quelqu'un qui devait être vraiment dans la sanctification. Fa Mais lavo ny Dalila. il est tombé à cause de Delilah. Azonareo mety ho tombe ny olona anankiray. Vous comprenez maintenant, une personne peut tomber. Fa ny afarany Samson namita missiony ihany izy nefa na dia tombe ary. Mais la fin de Samson, c'est qu'il a quand même réussi à faire sa mission, même s'il a tombé. Azonareo Est-ce que vous comprenez? rehefa nandray an'i Jesosy ianao, Quand tu as reçu Jésus, nandray amin'ny fanahy masina ianao, quand tu as reçu le Saint-Esprit, gardeo tsara izay communion zay. garde cette communion. Misy tantara anankiray koa Jodasy, Il y a une autre histoire, c'est à propos de Judas, grand apôtre.
un grand apôtre, olom-boafidy un élu, fa démoniaka mais démoniaque. namadika. Il a trahi. Ka aza miteny hoe pastera io dia tokony masina. Mais donc ne dis pas c'est un pasteur, donc il est obligé d'être saint. Mety ohatran'ny Jodasy mety nidirany devoly. Peut-être qu'il est devenu Judas, il y a un mauvais esprit qui est entré en lui. Azonareo ka aza choqué ataony hafa zany reto fa mpanjiny Jesosy. Ne sois pas choqué de ce que font les autres, fixe tes yeux vers Jésus. Aza choqué atao am-piangonana zany. Ne sois pas choqué des gens à l'église. Malahelovana azy. Aie de la compassion. Inona mahatonga ana miteny an'izany? Pourquoi je dis ça? Manana namana J'ai un ami. be da be. J'ai des amis, beaucoup. Tena namako akaiky. C'est des amis très proches. Anisan'ny akaiky ny foko ary. C'est vraiment ils sont vraiment très proches de mon cœur. Nefa tsy tia assemblée intsony zareo. Mais ces amis-là, ils n'aiment plus du tout aller dans une assemblée ou à l'église. Satria voadona ny fony. Parce qu'ils ont été choqués et leurs cœurs ont été touchés. Fa za te hampahery anareo. Ils sont blessés, mais moi j'aimerais vous partager et j'aimerais vous encourager. Engany mba hainao an'ity fampianarana ity ry zareo. Je souhaite vraiment qu'ils entendent cet enseignement. Tsy hoe frères et sœurs dans l'église dia tsy maintsy masina daholo. C'est pas qu'on est des frères et sœurs à l'église et on est parfait. Hôpital ty. C'est un hôpital ici. Samy marary tsika eto. On est tous malades. Na dia zahay eto ary mbola misy zavatra amboarina aty anatinay aty. Même nous, ici devant, on a beaucoup de choses encore à corriger. Zay mahadélika be mizara teny azo. Voilà pourquoi c'est délicat de partager la parole. Zay ny teny pasteur Mialy teo hoe aleoko izy izy vrai vao mizara. C'est ce qu'a dit Pasteur Mial tout à l'heure. Je veux être vrai d'abord avant de partager quelque chose. Fa tsy hoe zavatra tsy hainanao akory ny zavatra tantaranao eto. Mais c'est pas quelque chose dont tu ne vis même pas. C'est ça que tu vas partager aux gens. Fa zao teneniko anareo. Voilà ce que j'aimerais vous dire. Jesosy rery tsy miova. Jésus-Christ est le seul qui ne change pas. Na iza mety mpanompon'Andriamanitra mety mba handray andro any izy mety mba tafalatsaka kely. Peu importe le serviteur de Dieu, peu importe à quel point il est proche de Dieu, peut-être qu'à un certain moment, il peut flancher un peu. David. Tena zany Andriamanitra mihitsy ny tena ny teny hoe tena nahita fo tahaka ny fo koa. C'est Dieu lui-même qui a vanté par rapport à David. Il a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Nefa tafalatsaka ihany David. Mais il est quand même tombé. Indroa mihitsy David ny tafalatsaka. 2 fois, il est tombé. Nakavadin'olona aloha tamin'ny voalohany. Il a d'abord pris la femme de quelqu'un. Dia mbola nisy fotoana koa izy te hanao recensement en Israël. Et il y avait un moment, il voulait aussi faire un recensement des enfants d'Israël. Andao mba vakitsika izay verset izay 1 Chronique. On va lire ce passage dans 1 Chronique. 21:1. 1 Chronique 21. Afaka mba afisena avy azafady tompoko. 1 Chronique. 1 Chronique 21:1. Oh! Ok. Miara-mamaky daholo tsika. Atao ve pasteur amin'ny teny frantsay tezanao amin'ny teny gasy. Au nom de Jésus, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Aona tsara hoe eto tsara ataoko amin'ny teny gasy izy hoe ary Satana nitsangana piti-doza tamin'ny Israely ka nanome saina ny Davida anisan'ny Israely. Dia andao tsika isaina. Et imaginons maintenant, Satana ve zany tonga dia niseho tamin'ny Davida hoe tia. est-ce que Satan s'est montré à David physiquement? Je suis là. Fa ahoana taiza Satana niseho tamin'ny Davida valio C'est où que Satan s'est montré à David? taiza marina teny tonton Jackie Tonton Jackie? ao anatin'ny saina. C'était dans sa pensée. Nisy chauffeur hafa ndray Davida teo. Il avait un autre chauffeur, David, à ce moment-là. Teneno eo akaikinao izy ny chauffeur anao e. Dis à celui qui est à côté de toi, qui est ton chauffeur? Mila eritreretinao isan'andro zay le hoe miembena. Voilà pourquoi on dit toujours veiller. Andriamanitra tsy niteny hoe mivavaha foana. Hein? Andriamanitra tsy niteny hoe mivavaha foana.
Dieu n'a pas dit prier toujours, fa miambina sy mivavaka. mais veillez et priez. Ndraindray antsika mivavaka misy sain-dratsy miditra e. Mais des fois, on est en train de prier, il y a des mauvaises pensées qui rentrent. Ndraindray zany tondra automobile miparle en langue dia misy manao queue de poisson dia za tezitra. Il y a des moments où je suis en train de conduire et je suis en train de parler en langue. Il y a quelqu'un qui fait une queue de poisson et je suis en colère. Donc tsy le vavaka mihitsy zany miaro anahy aloha. Donc c'est pas ma prière qui me protège d'abord. Fa mila tonga dia manao réflexe hoe iza le chauffeur tady ho tezitra zany. Mais il faut que j'ai un réflexe. C'est qui le chauffeur qui me conduit à être en colère comme ça? Azonareo ve? Est-ce que vous comprenez? Zay no atao hoe miveiller. Voilà ce qu'on appelle veiller. Mieritreritra foanao inona zany anatin'ny saiko zany. Tu médites et tu penses à ce que tu es en train de penser. Est-ce que c'est bien ou pas? Paul koa ane tratra e. Paul aussi, il était tombé. Atao moa tsika hijery amin'ny Paul e. Mety ho gaga zao nareo. 2 Timothée 4:14. 2 Timothée 4:14. Tao tsika hiaraka iva. Io nefa tena mba taizan'ny Paul tao mihitsy ny teneniny hoe tena name conseil a Paul. Vitako hoe nandinika aho hoe fanahy masina avy any aminao ve ty afatry Paul ty? 4:14. 2 Timothée 4:14. Afaka afisiana avy azafady. Ok. Nalahelo be teto ny fon'ny Paul. Paul ici était très en colère et il était vraiment triste. Dia hozy izy tamin'ny Timothée rehefa nanoratra taratasy. Et puis il a dit à Timothée quand il a écrit une lettre, Fakio ilay izy pasteur dia ataoko amin'ny teny gasy. au nom de Jésus, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Dia toy izy amin'ny 15. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Eo antsika. Azonareo? Teo ny teneniko hoe raha Jesosy ve nisy nanohitra dia no fiteny ohatran'ny Paul ohatr' izany. Si Jésus, il y avait quelqu'un qui s'est opposé à lui, est-ce qu'il aurait dit la même chose que Paul? Impiry Jesosy nitantena fanangina nateo amin'ny bavy vao fahafatesana. À combien de fois Jésus il s'est tu, même s'il était au bord de la mort. Hoy izy amin'ny teny gasy hoe Alexandro mpanefy efa nanisy ratsy ahy be loatra. Ny tompo amaly azy araky ny asany ohatrany hoe fanzehoany io Jesosy ah. Et c'est comme si Paul disait, fais-lui du mal, Seigneur. Il m'a fait Nanisy trop de ratsy mal. anahy izy. Fais une vengeance sur lui. Parce qu'il Fena m'a ny fait de mal. tenitenin'Andriamanitra iny. Mivavao an'izay manenjika anareo. Mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Priez pour ceux qui vous persécutent. Tenin'ny Paul io fa tsy teny avy any amin'ny fanahy masina. C'est Paul qui parle là, c'est pas le Saint-Esprit. Zay ny teneko hoe rehefa mamaky ny epistily dia fantaro hoe Paul sa ny apôstôly sa fanahy masina no miteny. Quand vous lisez les épîtres, sachez c'est qui parle. Est-ce que c'est Paul ou le Saint-Esprit? Zay ny teneko hoe méditeo aloha ny évangile, ny évangile. Mais dites d'abord l'évangile. Ohatry ny ahoana zany Jesosy zany. Jésus était comment? Zay vao mijery mpanompon'Andriamanitra hafa. Et c'est là que tu regardes à d'autres serviteurs de Dieu. Tsy mitsara amin'ny Paul amin'ny teny an'izany, Je ne suis pas en train de juger Paul quand je dis ça, fa te hanokatra amin'ny masom-panahinao. mais j'aimerais à ouvrir tes yeux spirituels. Jesosy ihany. Jésus, Ina seul. soratra eto? Jesosy ny ilainao. Jésus est celui dont tu as besoin. Mety ho tafalatsaka na mpanompon'Andriamanitra izy io na izy. Peut-être que un serviteur de Dieu peut tomber. Manana discernement. Est toujours en discernement. Amen. Ny zavatra nisondra tao amin'ny fiangonana. Il y a Tao quelque chose qui s'est passé à l'église, asan'ny apôstôly. dans Actes des Apôtres. Acte 6 et 1-5. Actes 6, 1 à 5. Daontsika ary hamaky an'ilay izy indray. Teneko anareo tsisy zavatra mbola parfait zany aloha. Moi, j'aimerais vous dire, il n'y a pas encore de quelque chose qui est parfait sur cette terre. Fa rehefa en communion anao feno fanahy masina dia zay ny atao perfection. Mais quand tu es en communion, tu es rempli du Saint-Esprit, c'est ça la perfection. Ao. Inona ny zavatra niseho? Qu'est-ce qui s'est passé? Rehefa tonga ny andro Pentecoste teo dia nivory daholo samy mivarotra ny fanana dia ny ray zareo. Quand la Pentecôte est arrivée, ils étaient en train d'assembler toutes leurs affaires, etc. Ils étaient tellement unis.
Dia ino vakio kely pasteur Alice? Au nom de Jésus, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Ok, otsika. Ary tamin'izany andro zany rehefa niamaro ny isan'ny mpianatra dia nymonomonina tamin'ny Hébreu ny helléniste satria tsy mba enina tamin'ny fiantrany isan'andro ny mpitondra tenany. Azonareo ve zany? Nisy favoritisme tafiditra tao amin'ny fiangonana. Il y a des, il y avait un certain favoritisme qui est rentré dans l'église à ce moment-là. Fantatrareo ve ny atao hoe helléniste aloha? Est-ce que vous connaissez les hellénistes? Iza mahafantatra ny dikany helléniste? Atsangano tana. Ny atao hoe Est-ce que helléniste vous connaissez les hellénistes? dia olona tsy jiosy converti. Les hellénistes, c'est les non-juifs qui se sont convertis au christianisme. Ouais, non juif. Dia ny jiosy kristianina nanavakavaka ny zareo. Et les juifs chrétiens, ils étaient en train de les mettre un peu sur la ligne de touche. Nefa olona misy fanahy masina reo. Alors que c'est des juifs remplis du Saint-Esprit quand même. Azonareo, mety misy foana retony zavatra pitsopitsony. Il y a toujours des petits détails qui ne sont pas parfaits. Fa aza mibanjina an'izany. Mais ne regarde pas à ça. Mpanjina an' Jesosy. Regarde à Jésus. Ao ve tsika? Est-ce qu'on est là? Ao ve tsika domokely dia aloha ny akaikinareo ohatra nitady atory be ianao Qui zany. touche un peu à celui qui est à côté de toi. Tenenao amin'izay ny eo akaikinao hoe fisainana. Dis à celui qui est à côté de toi les pensées. Mangataka olona telo aho mba hijory ety azafady. Je demande à 3 personnes d'avancer ici. Jeune angamba ny alaiko. 3 jeunes. 3 jeunes. Raha misy vonina aiza. Anankitelo. 3. Kezia koa atsoko izy. Avy Kezia. J'appelle Kezia également. Viens Kezia. Avy Kezia. Ok, dia mbola misy olona anankiray. Ok. Stacy. Zafady a. Mangataka amin'ny pasteur mialy a. Alohan'ny izarana an'iny aloha dia aza mbola aseho. Eto nareo mijory eto nareo telo. Vous pouvez vous mettre là. Teneno eo akaikina hoe arao tsara ty fampianarana ty androany. Dis à celui qui est à côté de toi, suis bien cet enseignement aujourd'hui. Fa ho délivré ianao androany. Tu vas être délivré. Rehefa refusenao fotsiny no entin'le chauffeur anankiray a dia miditra ho azy ny fanahy masina. Quand tu refuses d'être conduit par l'autre chauffeur, le Saint-Esprit, il va conduire ta vie. À l'aise izy. Il sera à l'aise. Ohatrany ahoana ny olombelona anankiray? Comment est un être humain? Efa nteneniko anareo teo hoe carrosserie fotsiny ty sa tsy zay? On est juste une carrosserie. Donc, ny olona anankiray a vatana, saina, fanahy. Il y a corps, âme et esprit. Izy ny d'accord amin'izay? Corps, âme et esprit. Mangataka anao amin'izay pasteur mialy. Omena Stacy le corps. Ok. Dia atoroy tsara. Mahita ve nareo? Sakisako ty pupitre ty. Ao nareo telo eto e. Mety mahita? Ok pasteur. Zao a, ny olombelona anankiray a dia sady misy vatana, misy saina, misy fanahy. Un être humain a corps, âme et esprit. Reo zavatra reo a zavatra telo miaraka. C'est trois choses qui sont unies. Ohatrany hoe ray, zanaka, fanahy. C'est comme le Père, Fils et Saint-Esprit. Ao tsika. Est-ce qu'on est là? Ny corps a fatatsika angambany. Fatatsika ny atao hoe 5 sens. Est-ce qu'on comprend ce qu'on appelle les 5 sens? Le corps. Iza mahafantatra an'izay? 5 sens. 5 sens. Sokafo amin'izay izy rehetrarehetra le 5 sens. Ok. Ny 5 sens a maso a fomba fijery. Les 5 sens. Ny sofina ny zavatra heninao. La vue, l'ouïe. Ny odorat ny fofona. L'odorat, le goût.
dia le toucher. le toucher. Mety misy mihoatra fa reo no ataontsika aloha. Peut-être qu'il y en a plus, mais on va d'abord se concentrer sur ça. Azonareo izy izy ohatrany hoe capteur, ny corpsika capteur. Nos corps sont des capteurs. Izy no mahita ny zavatra ety ivelany. C'est les capteurs de ce qui est à l'extérieur. Dia zay zavatra azony a dia transféreny atao amin'ny aminy. Ce qu'ils reçoivent est transféré dans l'âme. Dia rehefa mitransféré zavatra ao amin'ny aminy izy a dia misy réaction indray ataon'ny saina. Et quand